eto zahay amin'ny fotoana izay fampiresahana eto tonga moa zany noentiko tamin'ny fanazavana tamin'ny maraina raha nisy nilaza zany fa hoe nilazaiko hoe misy KN ny olona anay voasabatra eto anoloan'ny gendarmerie nationale zany zahay amin'izao fotoana izao tena ndesiko eto zany ile karana moa zany no nitadiavindreo tamin'izay zavatra zay fa zandriny no niraisindreo vehivavy kely eo amin'ny 18-19 ans dia rehefa noentina ty amin'ny gendarmerie moa zany io zazakely io dia raisindreo tao ka anaporofoko aminareo eto fa resaka intimidation resaka fampitahorana no nisy io le karana io ka raha ohatra ka mila ho raisindreo izy io matotsy raisin'ny gendarme reo tao zay tao anatiny ao ary mbola hiditra ao zahay anamafisa koa fa fampitahorana sy fampiasana ny fahefam-panjakana no ataon'ny candidat numéro 1 sy ny mpiarady aminy hitantsika provocation zay nataondreo teo provoquendreo zahay fa zay tsy montsana amin'izany lalao madio ny tadiavinay ary matony latsaka zahay mahazaka ary mahasay hitantsika voka-pifidianana reo no mirorosaina amin'ny faresena zay misy amindreo fa ny faresena izy hitantsika faresy reo ka zay zany izy ary vaoka malagasy mandeha ny atsojay amizao fa zahay tsy miverina fara ary mbola provenay fa nandresy zahay amin'ny fomba madio ary hitantsika reny elanelana be reny hitantsika ny fahafatifaliany vahoaka ny Mahajanga nanoloana ny fandresena zay nazonay teto tapitanana Mahajanga hatreto aloha mbola podroa raha ny isa fa andrasatsika ny vatim-pifidianana tena izy rehefa afaka fotoana foifoihany ka zahay eto zany mbola manapirofo amintsika fa tsisy pirofo ny ampelantanandreo afahandro amin'ny laza fa nandika lalàna reo fa ny zavatra nisy dia ny fidirana antranon'olona tsy nisy manda na convocation natao amin'ny anabavy ny tia lehilahy zay mijoro eto ty izy io eo anoloan'ny bureau de gendarmerie nationale tsika tsisy fisamborana nahazo azy tsisy enquête nahazo azy fa ny zandriny kely no niraisindreo ka noho izany tianay ny milaza anareo vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra tsy maintsy miady hatramin'ny farantsika miaro ny safidinareo ary eto za dia mampanantena anareo fa hovaitsika ny fifandraisantsika amin'ny tanànatsika ty eto hitandrotsika ny filaminana hitandrotsika ny fihavanana ampanjakaitsika ny raha risihitsiny amin'ny tanànatsika ty eto mba tsy hisy ny fampitahorana tsy misy ny menasy ary tsy misy ny antsojay atao amin'ny mpanaradianay atao amin'ny vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra ka eto zany mbola manao antsoavy ihany amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny tsy misy an'izao angamba ny eran'ny Madagasikara raha tsy aminay aty Mahajanga efa midepase 48 heures no itazomanandreo olona reo noho izany tadiavinay ny mankarahara misy amin'ity zavatra ty fa nitsapanay ny olona zay mpanaradianay dia tsy nisy ny ifandraisana amin'ny alabato na tao anatin'ny urna na fanovana PV fa tena fandraisana fanaovana zavatra hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna feno no hita sy tsy karitra nandritra ny zavatra niseho tao anatin'ny fifidianana eto mariako alohan'ny famaranana raha ohatra ka nisy ny fisamborana ny andreo zay tratra ampaibe maso ary fantatsika zany tsy niraisin'ny gendarmerie fa navela miriaria io izy ao nefa ny sasany tazomina aiza ny fametrahana ny fampitovizana ny firetanilazana manoloana ny fandikan-dalàna raha ohatra ka zay tokony mba nadedina nefa tsy nandalo fanadedinana andreo fa nanaovandreo tambabe nampiasandreo pouvoir ny sorondreo zany avy ao amin'ny gendarmerie ka navoakandreo zay moa zany zavatra misy eto ampahalalaina isika rehetrarehetra zany eto Mahajanga amin'ny situation ary amena ajour anareo makasika an'io toedra raha io zao andeha hiditra midira aloha amin'ny gendarmerie ao hitan'olo midira izy igny lasa igny tsisy zavatra mandeha ato mamerina miresaka ny tenako amafisitsika fa tsy miala ato amin'ny gendarmerie zany ny candidat zay miseho azy candidat mpanjakana manao pression ato amin'ny gendarmerie
manao pression zany tsy fantako inona ny mipetrahany ato fa isan'andro maraina atoandro hariva dia ato amin'ny gendarmeria maneho an'izay mampiasa an'izay fahefam-panjakana izay ka io zany ampafantarana antsika mba ahafantaranareo fa misy an'izay antso-dray zay misy eto Mahajanga amin'izao dia hoasehontsika anareo ho hitanareo fa tsy miteniteny foana aho fa tsy miala ato mihitsy indreo mba hahafana mampijaly an'ireo olona reo amin'ny fametrahanareo ao anatin'ny violon zay fa fantatsika fa tsy misy fenitra fanaraka amin'izay ny ao sady maimbo no maloto zay zavatra izay zany no mahatonga ny teny eto jereonareo ihany ny maha-olombelona fa tsy rehefa miaraka amin'ny fitondram-panjakana zany dia manao zay tiana atao ho amin'ny famoretana ny mpiray-tanindrazana amin'izay zavatra fa fitatra fa resaka politika fa tsisy ifandraisana amin'ny resaka infraction zay aloha dia tsy indriko zay zavatra izay ary andefasa teny antsoavo amin'ny fitondram-panjakana antsoavo ho amintsika vahoakan'ny Mahajanga ka izay no zava-misy eto ka samiantsika zany misaina manoloana an'izay. Io ny candidat-mpanjakana hitantsika reo izay mipetraka ato tsy miala reo amin'izao fotoana izay fampiresantsika ao manohy an'izay menasy zay.